izay ny amin'ny nivaoviny fa mitoy kosa ny etsika fifampiarabanana tratra ny taona vaovao 2024 ataon'ireo fikambanana samihafa. Anisan'ny nanatanteraka izany fikambanana Agape any Moramanga izay makalaza raha teo ny fahatelo taona nijoro. Ho fifampiarabanana tratra ny taom-baovao sy ho fankalazana ihany koa ny tsingeritaona fahatelo nijorony dia vorolanina tao Ambohitra Anjavidy Moramanga ny sabotsy teo ireo rantsana efatra mandrafitra ny fikambanana ara-tsosialy Agape ao Moramanga tarihan'ny filohany Rafalmanja Andrianjavy. Fikambanana Agape dia miasa misehatra samihafa, misehatra ny tantsaha, faratsarana fahatena ny vehivavy, ny fanomezana hasina, ny kantotsika ary fidirana akaiky ihany koa ny tanora. Ny sosialy ny fikambanana ary ao anatin'ny zavatra izany indrindra nanovana ezaka samihafa eny anivon'ny sekoly samihafa ireny, eny anivon'ny fokontany tahaka ny fampidirana rano misotro madio, fanampiana ny sekoly amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana, fanampiana ny tantsaha amin'ny resaka zezika, masomboly, fiofanana, ady amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra fantatsika tsara fa ny fandrosoana dia miankina amin'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Ranomarina ny fidiram-bola fikambanana dia miresaka compétition izay ambany dia ambany telonjato ariary isam-bola ny isaka ny fikambana. Anisan'ny misongadina araka izany ny fiahina ny vehivavy sy ny tanora araka izao ambarany filoha ny rantsana vehivavy ao amin'ny Agape izao. Tsunay ny vehivavy tsompikambana dia isaky ny volana janoary, febroary ka hatramin'ny volana mars. Izay olona hiditra izany dia ao anatin'io ihany sahay isan-taona no mandray. Fa ny pompivavahana na rana korana no niaran'ireo mpikambana misy 700 mahery nanatanteraka tamin'ity fotoana ity. Tonga nanome voninahitra izany ireo manam-pahefana maro ao an-toerana. Tapitra ny vaovao zao alina izao isaorany ianao tany atokantrano-tany nahatra anjery hatramin'ny farany manome fotoana ny sampana fampirahalam-baovao ny fahitalavitra ma TV ho amin'ny rahampitso indray. Miveloma tompoko.